Ny antony tsotra nefa réservoir foana. Foana ny anankiray, foana koa ny anankiray. Fa zay ilaina ny fameno réservoir. Inona ary no atao mba hampazava kokoa amintsika zay sary napetraka zay? Inona zany no atao mba hifameno réservoir ny mpivady? Tsara marina fa ny fandehany zany dia zao manatrika eto ramatoako, mba mitsangana anao ramatoa fa sao dia ataon'olona hoe tsy manambady eo, efa naha io ny ramatoako io, ramatoa Germaine. Ny atao zany dia zao: zaho mameno ny réservoirany, fa izy kosa mameno ny réservoirako. Fa ny matetika ataoko antanio izy moa na dia zaho mampianatra eto zay ataoko dia mandritra ny réservoirany. Izy mameno ny ahy fa ny asa ataoko ritiko, dia ohatra ny ataony rano eto Fianaratsoa mihitsy, ritra tsisy lany. Izay no asa atao ao. Ka inona no atao amin'izay? Inona zany no ataoko hameno réservoir-pitiavany, ary inona no ataony mba hameno réservoir-pitiavako? Dia amin'izay zahay misamina tena milamina. Dia io no idirantsika amin'ny manaraka eo zany. Misy zavatra anankiroa ary, misy zavatra anankiroa no atao. Ny ray voalohany, fitenenana fitenim-pitiavana. Ny fitenenanao ny fitenim-pitiavany vadinao, io no voalohany eo. Ho aza vaitsika misimisy kokoa io rehefa avy eo, aza taito ianareo. Ny faharoa dia ny fitenenana ny fitenim-pifonana, satria misy zany ny antsoina hoe fitenim-pitiavana, ary dia misy koa ny antsoina hoe fitenim-pifonana. Ireo zavatra anankiroa ireo no atao. Izaho miteny ny fitenim-pitiavana sy miteny ny fitenim-pifonana. Rehefa ataoko aminy feno ilay réservoir. Rehefa feno ilay réservoir avy aminy ao, isaky ny mirava mampianatra aho dia misy goûter kely mahafinaritra zay atolony ahy. Varea tsy misy io aho nangataka goûter azy anao dia mahita felatsiny izy, tsy vitako zany. Dia ohatran'izay koa izy miteny ny fitenim-pitiavako koa izy, ary miteny ny fitenim-pifonako koa. Rehefa io no miseho, vao avy ihany fotsiny izy dia mahazo kalay mahafinaritra be. Zay no omeko azy. Fa raha vao tsisy an'izay dia hoe hanino aty koa anao. Zay no zavatra miseho. Ka ho azavaintsika tsirairay ireo, ho azavaintsika tsirairay zany ireo fiteny-pitiavana sy ny fiteny-pifonana. Alohany tena idirantsika lalina ao anatiny io anefa, alohany idirantsika lalina ao anatiny dia tsara ny anaovana an'izao fanamarena zao hoe fiteny le raha langue, tena fiteny. Ka ny fiteny ohatra hoe misy ny fiteny malagasy, dia misy ny fiteny frantsay, dia misy ny fiteny anglisy, dia misy ny fiteny allemand. Dia raha allemand ny fiteny fitiavako, teny frantsay nefa no tenenany amiko, tsy azoko. Tsara ny anaovana an'izay fanamarena izay dia ny mialoha na dia mbola hotsindratsika aza rehefa tonga amin'ny rehefa vitatsika ny fanazavana n'ilay fitenim-pitiavana. Dia misy anankidimy ary ilay fiteny, misy anankidimy izy io. Ny voalohany dia ny dokadoka, nataoko ao anatin'ny fony teny ao zany, anaty fonosana ny dikany amin'ny teny anglisy. Antsika zay mankafy ny teny frantsay, io no nandikako azy. Mety misy afaka manosika-hevitra hoe tsy dia mpanjify loatra pastora no nandikanao azy eo, fa azo amboarina ohatran'izao misokatra amin'izay ihany koa aho. Fa ho azavaiko le izy, ny voalohany, ny fitenim-pitiavana voalohany dia dokadoka, na io amin'ny teny anglisy ny hoe words of affirmation. Le mbatokafany hoe na ny ety ivelany io na ny toetra. Ohatra, io zao ny robe anaovan'ny ramatoako io, dia tena tiako io robe anaovanao ramatoa, mahafinaritra ana rehefa ino anaovanao, ary tena tiako io robe io, zay nanaovana, zay nanaovana anio. Fa nampiditra ny telo izy dia le anankiray ino vao nanao an'io izy dia afaka miaraka makeny mamanina atsika fa mahafinaritra ty robe anankiray ty. Zay le dokadoka.
dia raha ino fitenina azony tsara zay zavatra zay. Zay manko le mahafiteny anazy. Raha fiteny mpitiavany ny dokadoka dia isaky ny dokafako amin'ny fitafiana ny zavatra ataony na ny toetrany izy dia mahatsiaro ho tiana. Fa raha vao tsy manao an'izay aminy dia mahatsiaro ho hala izy. Raha ohatra ka izay no fiteny mpitiavana. Toetra koa azo dokafana koa ny toetra. Na ny fanahy sakafo azo dokafana daholo zany mba tsara koa ty frite inona daholo moa azo atao frite indray tsy mampahandro ahy inona ny zavatra azo atao frite aza tsy fantatro hoe mba tsara koa ity frite pomme de terre nataonao androany ty tsara le omaly fa ty androany ty tena raha fiteny mpitiavany le olona ny karakaran'io sakafo io dokadoka any anatiny an'izy mba ty anaty vadiko ty tiany any aho io hoy izy ao anatiny ao. Zay le dokadoka ohatra vitsivitsy raisitsika zay. Dia ny manaraka ny fiarahana manao zavatra zay nandikako azy zay irakirana ihany any nandikana azy io fa eo no nandikako azy aloha maimaika amin'ny teny anglisy izy dia ny hoe quality time. Fa ny tena dikany dia ilay fahafolizanao fotoana miaraka amin'ny vadinao. Mahafoy fotoana miaraka aminy zany ianao. Tsy hoe miara-mipetraka amin'io dia milalao Facebook. Tsy zay. Na hoe miara-mipetraka amin'io dia mijery télé ianao fa izy manao zavatra. Fa le tena mifanatrika tsara dia miresaka. Zay ohatra anankiray zay. Dia raha io no fiteny mpitiavany olona io mahatsiaro ho tiany izy rehefa miara-mipetraka amin'io akaiky eo ianao na tsy miresaka aza fa mifampijerijery fotsiny eo dia efa mahafinaritra anazy. Raha io no fiteny mpitiavany na handokandoka azy tahaka n'inona ianao tsy mahatsiaro ho tiany izy. Hoe dia mahafinaritra ny nifinao hoe ny masonao hoe na ho ataonao impoly io rehefa manaraka izy ary ianao ohatra ny tsy tianazy any ho ianao gaga tsy tianao aho nefa aho ane manao an'izao manao an'izao manao an'izao manao an'izao manao an'izao aminao tsy tafitany le manao an'izao manao an'izao manao an'izao manao an'izao satria tsy fiteniny tahaka ny miteny sinoa aminy ianao ohatriny tsy teny sinoa zany fa zavatra amboarimboariko fotsiny sao dia gaga ianareo tsy azony fa vao miteny an'le fiteniny ianao ilay fiarahanao amin'io dia ohatra ny miteny malagasy aminao salama tompoko salama tompoko azony tsara tafitany aminy zay fiteny zay. Roa zay vao zavatsika zay dia efa samy mandinidiny hoe ohatra ny dokadoka ny any vadiko raha zany no izy na le mba fiarahako mipetrapetraka aminy eny na mifampitatana miara-mandeha io dia mbola tafiditra ao anatin'ny quality time io. Fanomezana cadeau. Misy fiteny mpitiavany olona koa ny cadeau. Rehefa omenao zavatra izy rehefa omenao zavatra izy na voninkazo notsiponinao fotsiny rehefa hoe nandeha tongotra eny ianao dia nahita voninkazo mahafinaritra dia nalainao iny dia atolotra ao anazy ohatran'izay. Raha fiteny mpitiavany le fanomezana faly amin'io izy. Fa nao dokadokafanao tahaka n'inona izy na miara-mipetraka amin'io adin-droa ianao dia hoy izy aminao rapitsy hoe tsy hitako mihitsy le fitiavanao anahy tsy tsapako halanao aho. Misy an'izay no tokantranonao tsy fantapatatra hoe avy aiza mitenenana an'izay ianao reraka miditra avy agny halanao any aho. Misy zany nefa ny zavatra tadiaviny amin'io cadeau na vato azo amenao anazy dia efa faly izy. Vato mahafinaritra fotsiny hoe ty raha matoa raha ohatra vehivavy no omena anazy zany azo atao anaty vazy ty vato ty tsara tarehy moa tena mety tena io mihitsy ny tadiaviko izy. Rehefa io no fiteniny aya koa ny tadiavana an'io moa fa mahafinaritra anazy nomena cadeau zay fotsiny dia mody miteny aminao tena io mihitsy ny tadiaviko dia mahazo bizo maromaro dia ampidirina ao anaty vazy lay vato kanefa amin'ny fiteniny azony tsara. Va efatra fanampiana manao zavatra acts of le anankiray moa kay ny receiving gifts dia ny acts of service ny faefatra indray ilay mba fanaovanao service ho azy. Raha raisinao ohatra indray dia toy ny hoe
manasa vilia raha lehilahy zany ianao amin'ny kolotsaintsika malagasy moa dia zay ny vehivavy natao anasa vilia ono fa ny lehilahy tsy dia natokana amin'izay loatra fa raha fanapiana azy no fitenim-pitiavan-dramatoa na madama falery izy rehefa pianao amin'ny fanasana vilia na matsaka rano indrindra amty tsisy rano ty raha io fanapiana io no fitenim-pitiavana araroty tena fotoany zao raisy mihitsy ny bouton atao folo feno rano avy any fa ho hitanao eo fa ravany fahasorenany amin'ny tsifosian-drano voaborosy tsara hatramin'ny nofiny tena rava tanteraka satria mahafinaritra azy fiteniny ahatsiarovany hotiana ny ampiana manao zavatra fa na ho dokadokafanao izy na omenao cadeau izy eny na mandany fotoana miaraka aminy ianao toy ny teny sinoa aminy ireo fa zay tena azony ianao manampy azy io no azony io ny teny malagasy aminy fa ny sisa rehetrarehetra dia tahaka ny teny allemand na tahaka ny teny japonais aminy tsisy azo mihitsy dia horeraka fotsiny eo ianao ary ny fahadimy farany dia somary sahirakirana misy ray aman-dreny mahavoafehy tsara ny teny malagasy ato tsy nataoko hoe fikasihana arabatana fa ohatrany hafa le mikasika ohatrany hafa le mikasika fa nataoko hoe mikasoka ho iaho io ndray zany no antsina hoe physical touch le mikasoka aminy ianao le mba manafosafo lamosina ohatran'izao zao raha ohatra ka fitenim-pitiavany madama ato zao le kasina ohatran'izay dia tena mahatsiaro ho tiana zany izy eo io zao hoe tena tianahy ty vadiko ty izay nivokany ao aminy ao ka na omenao cadeau izy na ataonao inona izy io ihany no ilainy io ihany mahafinaritra anazy na hividiananao 4-4 zay zao tsy atakalony anio ilay 4-4 fa io eo izy hividiananao 4-4 izy ataonao an'izao izy atao an'izao izy dia hoe izy hoe anao malaina na io moa kaganao torana mihitsy zany sasany hoe efa nividiana 4-4 nanamboarako trano nanaovako an'izao teny sinoa aminy tompoko teny sinoa aminy 4-4 sy ny trano namboarinao fa izay ilainy servitana namanao namoanao vangotrako zay ihany rehefa ataonao an'izay izy dia hoe zay mba izay moa ndao am'izay hiditra agnaty 4-4 fa tsisy an'izay tsy manao an'izay izy ireo lay fitenim-pitiavana ka izao ary araka izay efa nanazavako azy zay samy ao daholo ireo dimy ireo zaho manana an'io dimy io ao fa ny anankiray am'ireo ny tena matanjaka amiko ny anankiray am'ireo ny tena fiteniko dia ny anahy zao le faharoa io no anahy io rehefa miara misakafo amiko ramatoa faly mihitsy aho tena mahafinaritra anahy zay tena mahafinaritra anahy fa na hividianany palito tahaka ninona aho dia ampirimoka fotsiny aiza le palito novidiko anao ao fa manina tsy anaovanao mafana ny andro nefa mois de juin amin'io fa satria tsy fitenim-pitiavako lay izy misy anankiray matanjaka am'ireo indraindray ny olona manana anankiroa satria misy koa ny olona bilingue sady mahay malagasy izy no mahay frantsay mety misy zany fa ny loatra an'izay aloha tsy dia azo inoana loatra ka ny fanontaniana mipetraka dia hoe inona lohany ianao inona lay fitenim-pitiavanao dia ny fanontaniana manaraka inona ny fitenim-pitiavan'ny vadinao fantatrao ve ny afantaranao ny anao dia zao ny afantaranao ny anao dia zao io no tonga dia ataonao amin'ilay vadinao raha tia manome zavatra ny vadinao ianao dia tadidio fa anao io fa tsy anazy io zany ny anao satria matoy ianao manome ho Jesosy zay hoe ao ataovy amin'ny hafa ozy arak'izay tianareo atao aminareo ka ny mahatonga anao manao an'io dia mba hatao aminao io fa ny olana fotsiny tereninao ho an'ilay olo-kafa
zay zavatra zay fa tsy eritreretinao ho anao. Raha tia mandany fotoana miaraka aminy ianao dia tadidio fa izay ny anao zay. Zany hoe izy no tadiavinao hanao an'izay aminao. Fa tsy anao no manao an'izay aminy satria mety ho hafany azy. Dia lasa mifanipaka ilay izy. Hafany azy. Dia izay zany no ahafantarantsika ny antsika tsirairay. Ny any ramatoako zao dia io voalohany io ny azy. Rehefa manao zavatra izy, izay mitsy izay ny azy, izay ny nanaovako ohatra anazy teo. Ary dia marobe ny partahany io. Rehefa manao zavatra izy, na manome zavatra anao izy ka tsy misaotra ianao, tsy mba kafanao kely izy amin'ilay zavatra tolony iny dia fa vao asianao dokadoka kely ilay zavatra atao dia misokatra izy. Inona ny anao? Inona ny anao? Dia inona koa ny any vadinao? Fa sady tsy fantatrao manko ny anao no tsy fantatrao ny azy. Io mampifanipaka, mampifandroritra, terenao fotsiny amin'izay izy. Dia ilay mitanisa ataoko io hoe efa omeko anao daholo ny karamako, efa izao no ataoko, efa ity, efa izao, nefa dia mbola io ihany no ataonao ahy. Dia hoy aho hoe teneny ny fiteniny, fa io dia ohatra tsika malagasy ihany ange. Mandeha ho an'ireo izay efa tany ivelany dia mahatsapa an'izany. Fa malagasy ianao miteny malagasy dia alefa amin'izay ianao miala avy eto Madagasikara, alefa any États-Unis, tonga any États-Unis ianao tsisy azonao ny zavatra resahan'ny olona. Fa vao misy malagasy anankiray niteny malagasy aminao hoe salama tompoko, ohatra ny miakatra velona any an-danitra zany ianao. Satria tonga dia ohatra ny azonao daholo ho an'ireo izay efa tany ivelany hoe enina eto Madagasikara fotsiny aza. Raha avy aty afovoantany ianao mandeha any Ambovombe, raikitra amin'izay ny teny tandroy, misy ny ray aman-drenitsika eto avy any Ambovombe, tsy azonao izay tiany lazaina. Fa nisy olona anankiray avy eto Fianaratsoa nifankahita taminao, tsy te hiala teo ianao fa dia zao taronina moa fa dia adigno hatramin'ny sakafo atoandro. Satria maninona? Fiteninao no teneniny dia faly ianao. Fa na hiteny manomboka maraina mandrapariva ny andro, ny ao Ambovombe miresaka aminao dia fataonao anjafo dia miresaka izy satria tsy fiteninao, tsy azonao. Dia ohatran'izay ihany koa raha mandeha any Frantsa ianao ka tsy mahay frantsay dia efa oui non, oui non. Na dia zavatra hafa aza no teneniny hoe ho dakako amin'izay ianao oui. Fa vao misy miteny malagasy fantatrao tsara mihitsy no avalinao eo satria fiteninao io zavatra io. Tahaka an'izay fihetseam-ponao hoe rehefa ianao rery mandeha any amin'ny tanin'olon-kafa ka fiteny tsy fantatrao ny ao dia sorena ianao. Nefa raha vao misy olona anankiray miteny an'ilay fiteny hainao dia miramirana ianao ka adilonao hatramin'ny rendez-vous-nao manaraka mihitsy aza fa satrinao hipetraka eo. Tahaka an'izany io rehefa fanandrify tsara ilay fiteny mpitiavana ao. Io ny fomba anankiray hoy Gary Chapman hifamenoana réservoir. Zaho miteny ny andramatoa, ramatoa miteny ny ahy, feno ilay réservoir mpitiavana. Fa raha samy miteny ny fiteninay zahay, izy mandrirotra ny azy, zaho mandrirotra ny anahy, tonga iny anankiray iny ady zay. Fa ao anatin'izay anefa tsisy olona tanteraka amin'ny fanatanterahana an'izay, na zaho izay mampianatra eto dia mianatra aho ao anatin'izay zavatra zay. Fa tena azoana tombotsoa tokoa, tena azoana tombotsoa ny fampiarana anazy. Fa misy ny fahadisoana ataonao, mba misy fotoana ianao dia mba te-hiteny fiteny hafa e. Aiza ve rangahy dia ho teny malagasy foana no tenenina, fa raha mba misy amerikanina eo dia mba manao good morning sir.
na mba mamonjy club d'anglais dia mba mibredibrediky teny anglisy aho na dia samy malagasy. Misy fotoana ohatran'izany ny anaovako azy, miteniteny hafa aminy aho. Dia rehefa izay tokoa nefa no miseho dia raikitra ny gidragidra. Dia io no mazava-dehibe indray ny fitenim-pifonana. Dia io indray no resantsika zany. Dia aza matahotra ianareo fa ho latsa-datsaka kely izay ny fanazavako an'io satria ilay fitenim-pitiavana ihany no mitondra ihany koa ilay fitenim-pifonana moa ny fanazavana azy fa tsy ny hoe ny fifandraisany. Dia ho resantsika ihany koa ny fitenim-pifonana dia avy eo tsika misokatra amin'ny resadresaka sy ny ady hevitra sy fanontaniana sy ny sisa araka ny fandaminana ao anaty programa ao. Dia ohatran'izay koa mitovy amin'ilay teo ihany. Fiteny koa ny fifonana. Tahaka ny fiteny ihany io. Tsika manko mieritreritra hoe tokana ny fomba fifonana amin'olona. Tsy tokana io. Araka ny anazavantsika azy. Dia misy anankidimy koa tahaka ny leo ambony ihany. Dia reto indray koa izy anankidimy dia tonga dia ataovy eo koa izy anankidimy dia amin'izay azavaintsika tsirairay. Ia. Ny ray voalohany tonga dia nitsoroko hoe fifonana. Azafady fa diniko nanao entre parenthèse ny teny anglisy ao anatiny ao mba satria misy mahay anglisy ato, fantatro misy mahay anglisy ato, mijery anahy mihitsy izy zao. Afaka manampy ahy amin'ny fandikana amin'ny teny malagasy ny teny ao anatiny ao. Io moa ilaina ny fifanampiana amin'ny zavatra tahaka an'izao. Fifonana indray. Ny ray voalohany dia le mifona. Misy olona vao miteny aminazy fotsiny ianao mifona tompoko. Tonga dia mamela ny elokao izy. Zay fotsiny no ilainy, ianao miteny hoe mifona tompoko. Rehefa manao an'izay ianao dia manaiky izy hoe tena nanenina amin'ny zavatra nataonao tokoa ianao dia raisiny. Fa misy tsy ohatran'izany. Misy olona tsy ohatran'izany. Fa misy le ohatran'ilay faharoa. Miaiky mihitsy ianao fa diso hoe tena diso aho raha matoa tsy nety igny raha nataoko igny. Na tsy miteny azy ianao hoe mifona tompoko any anatiny any izy tonga dia miteny hoe voavela ny elokao. Fa raha izay no fitenim-pifonany ka tonga ianao avy any mifona tompoko. Ino ny fonanao aminahy? Misy tohiny. Mifona fa diso. Ay moa tsapanao zany izy teo fa diso. Ny tompoko diso. Ay veara zay mamela ny elokao. Andrasany le hoe manaiky ianao fa diso. Manaiky ianao fa diso. Dia mety isy fanontaniana moa hoe manao ahoana ny an'Andriamanitra re inona ny fitenim-pifonan'Andriamanitra sa izy anankidimy atambatra ao daholo tsy fantatro. Fa misy teolojiana ngeza lahy koa manatrika antsika eto dia hianatra aminy ihany koa aho ny amin'izay. Ny ray fahatelo dia le manonitra. Hoe ao moa ao fa hoentiko amin'ny petit boeuf ianao hoe nisy fahadisoana nataonao dia fantatrao fa diso zavatra nataonao io hifona aminy ianao raha ianao miteny fotsiny hoe mifona tompoko. Tsy androano izy verena indray rapitso fa mbola tsy afaka ny foko satria tsy fiteny le izy hoe ao moa tena diso ane tamin'igny zavatra nataoko igny fantako ane ianao fa diso tena diso ane igny fa tsy androany ianao mangataka fifonana aminahy. Fa raha hoy ianao aminy hoe ao moa chérie tena mifona any ao fa hoentiko amin'ny petit boeuf. Hoentinao petit boeuf? Raha zay dia voavela ny elokao. Satria io ny anazy rehefa oneranao ilay fahadisoanao dia tena mahatsiaro izy hoe tena nifona tokoa ianao. Tena ny aikeloka tokoa ianao. Io ny fahatelo. Dia ny fahaefatra le fampanantenana fiovana ao fa tsy atao koa igny. Tsy amerina an'igny koa aho. Misy koa olona ohatran'izany miteny andrasany mihitsy ianao hiteny an'izay sa izy vao misokatra ny fony amin'ny famelananao fa na hifona impolo eo ianao mifona atompo efa nifona taminao any amaly nefa dia mbola tsy avelanao mba mamelana re mifona re atompo. Mifona zay no ataony. Fa zay indrasany hoe ao moa fa tsy hanao an'igny koa mba izay moa. Zay izy vao misokatra. Raha io no fiteniny. Ny fahadimy farany dia le mangataka famelan-keloka mihitsy hoe mamelany heloko tompoko. Andrasany mihitsy zay teny zay. Andrasany mihitsy ianao hangataka
satria mahafinaritra anazy zany ianao le mangataka an'ilay famelan-keloka. Tsy hoe mamilafila izy, tsy hoe familafilana io, fa eo mihitsy izy hoe tena nifona aminahy tokoa ty olona ty. Fa na omenao inona izy, omenao inona izy, omenao inona izy, fa ilay ianao mangataka hoe mba mamela re tompoko fa tena diso aho. Fa ny mamperitreritra an'any indray hoe mety misy olona tokoa izy dimy reo ampiarahana zay vao manova anazy. Mifona re tompoko, tena diso ange aho e. Ao moi, tsy anao ntsony aho ka mamelany eloko anao dia rehefa avelanao nge ny eloko entiko any amin'ny petit bouffe e. Tambatra izy anankidimy. Hoy neritreritra hoy neritreritra io. Fa zany efa mino fa mitovy amin'ilay fitenim-pitiavana teo. Dia misy amin'io fitenim-pifonana io koa matanjaka ao amintsika ao. Dia mitovy ihany ny fanontaniana hoe inona ny anao ny fitenim-pifonanao. Ka rehefa io no ataon'ny vadinao aminao dia misokatra ny fonao amin'ny famelana ny elony, satria ny tokantrano tsy laoza ny fahadisoana ao. Za aloha mbola tsy nahita hoe tokantrano ka tsy nisy fahadisoana zany. Tsy laoza ny fahadisoanao, tsy laoza ny inona re no azo ilazana azy ao. Dia ilana fifonana isam-potoana, isan'andro, isan-kerinandro, isam-bolana, isan-taona sy ny sisa. Fa inona ny anao dia inona ny any vadinao, fantatrao ve? Fa sao dia diso fifonana aminy ianao ka tsy ilay fitenim-pifonany, ilay fifonana tsy azony no ataonao aminy, fa mifona aminy amin'ny fiteniny azony. Dia miverina ihany ilay ohatra nataoko teo hoe raha ilay tsy fiteniny ange no ataonao tsy azony. Tahaka ny sinoa miteny sinoa amiko, za tsy mahay teny sinoa. Teo reraka eo fotsiny ny sinoa itrangitringitran eo, tsisy azoko na dia ray aza. Fa na manandrana teny malagasy kely fotsiny aza izy dia efa fifalianao azy satria mba misy azoko. Dia misokatra kely amin'ny fokona amin'io kelikely lazainy io aza. Vao maika moa izy mahay teny malagasy. Mahafinaritra angeny miresaka amin'ny vazaha mahay teny malagasy. Ianareo ve tsy mahita an'izany? Raha misy missionnaire norvégiana tonga eto amintsika eto ka miteny amin'ny teny norvégiana dia sorena antsika satria tsy azontsika ny teniny. Fa raha miteny malagasy aminao izy, dokafanao mihoatra noho ny malagasy aza hoe mba mahay teny malagasy koa igny vazaha igny. Gravy igny hoy ny tanora zay, gravy igny ozy raha miteny malagasy. Mariky ny fisokafany fony amin'izay. Ny tiako tenenina fa namafisana an'ilay teo ihany hoe raha teny hafa, tenim-pifonana hafa no entinao mifona amin'ny vadinao amin'ny fahadisoana nataonao amin'io, tsy azony. Fa ilay tenim-pifonana azony, raha io no entinao eo, rehefa tonga agny nahatombohy ato e. Rehefa varena manontany ny olona miady hevitra dia efa ataovy bitsibitsika. Ava hoentiko amin'ny petit bouffe rehefa avy eo, rehefa vita fampianarana. Lamina. Bisibisy io manginao. Fa tena manampy zay zavatra zay. Io ndray ilay faharoa amin'ilay fifamenoana reservoiram-pitiavana hoy ngahy Gary Chapman. Isan'andro zany ianao mameno ny reservoiram-pitiavany vadinao. Isan'andro koa izy mameno ny reservoiram-pitiavanao. Ny fototra voalohany ilay fitenenana, fifampitenenana fitenim-pitiavana. Izaho miteniny azy, izy miteniny ahy. Fa ao anatin'izay anefa dia tsy ilaozanota hoy ny soratra masina. Misy ny fahadisoana atao. Dia rehefa nahatsapa ianao fahadiso, dia fantarinao koa ny fitenim-pifonany, manatona azy ianao mifona amin'ny fiteniny io. Raha nahatsapany azy koa izy tonga manatona anao koa dia mifona aminao amin'ny fiteninao. Dia ireo izy no miantoka ilay fifamenoana reservoiram-pitiavana. Ary dia izay no vocation ny mpivady ozy ao an-tokantrano ao. Ary io moa dia ankininy amin'ny Efesianina 5:5, satria dia manitikitika antsika zay aiza no ahitana ny andininy soratra masina ankinan'ireo. Ny Efesianina 5:5 manomboka amin'ny andininy 2:20 raha tsy diso aho hatrany amin'ny 2:30 no entiny manazava azy amin'izay endrika pratika zay. Ovakiko ihany io dia
ijanoneo aho. Asa izy reno mazava kokoa fa efa efatra ny masoko na dia tanora aza. Efesiana 5:5-20 hatramin'ny 3:30 mihitsy aza amin'ny anaran'i Jesosy. Ianareo vehivavy, manekeny vadinareo tahaka ny anekenan'ny Tompo. Fa ny lahy no lohan'ny vavy, dia tahaka ny Kristy koa no lohan'ny fiangonana. Ary izy no mpamonjy ny tena. Fa tahaka ny aneken'ny fiangonana ny Kristy no aneken'ny vavy ny lahy koa amin'ny zavatra rehetra. Ianareo lehilahy, tiava ny vadinareo dia tahaka ny tiavan'ny Kristy ny fiangonana. Ka nanolorany tena ny hamonjy azy, mba hamasina azy amin'ny anadiovany azy amin'ny rano fanasana amin'ny teny, mba ho raisiny ho antenany izany ho fiangonana malaza tsy misy pentipentina na fiketronana, na izay toy izany, fa mba ho masina sady tsy misy tsiny izy. Dia tahaka izany koa ny lehilahy tokony ho tiany vadiny tahaka ny tenany ihany. Izay tiany vadiny dia tiany tenany. Fa tsy mba nisy olona tsy tiany nofony, fa mamelona sy mitaiza azy dia tahaka ny Kristy amin'ny fiangonana. Fa momba ny tenany isika. Ary noho izany ny lehilahy dia andao ny rainy sy ny reniny ka hiray amin'ny vadiny, ary ho nofy iray ihany izy roa. Zava miafina lehibe izany fa milaza ny amin'ny Kristy sy ny fiangonana aho. Na dia izany aza, samia tia ny vadiny tahaka ny tenany ianareo lehilahy rehetra, ary aoka kosa ny vavy hanaja ny lahy. Dia hoy pastora Kery hoe ny atanterahana an'ireo fanekeny vehivavy ny lehilahy sy fitiavany lehilahy ny vadiny, ary dia miorina ao amin'ny Kristy zay zavatra zay, satria na ny anekeny vehivavy ny lehilahy na ny tiavany lehilahy ny vehivavy ao amin'ny Kristy. Zay ny voasoratra ato, tsy ivelany io fa ao amin'ny Kristy. Dia ao amin'ny Kristy zay hoy izy, dia tahaka ny fifamenoany Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina, reservoir am-pitiavana. Ny ray mameno ny an'ny zanaka, ny zanaka mameno ny an'ny ray, andraso aloha. Ny ray mameno ny an'ny zanaka sy ny fanahy, ny zanaka mameno ny an'ny ray sy ny fanahy, ary ny fanahy mameno ny an'ny zanaka sy ny ray. Dia tahaka izany koa no tokony fifamenoam-pitiavany mpivady ao an-tokantrano ao, fifamenoana reservoir. Dia janoneo ato.
velona miara sambatra anivony fity yadinizay miarahana ny tolo loa mafisinodori utehirizina uvauvau androbona hitumbuhasina fitiavana tunianilai Jesu fitiavana manulutrani aina fitiavana mandresi fautana fitiavanu mandrakizai turi fitiavana tunianilai Jesu fitiavana manulutrani aina fitiavana mandresi fautana